Manoloana iny olan'ny FTBA iny dia nitondra fanazavana ihany koa ny filohan'ny ligina Analamanga izay nanambara fa efa nisy ny fandiniana lalina nataon'ny ligina Analamanga izay vao nandray iny fanapahan-kevitra iny izy ireo. Ia, mahakasika an'izay zavatra izay tokoa anisan'ny resaka anankiray mandeha amin'izao fotoana izao izay resaka izay ny ligina Analamanga zany rehefa manapaka dia manapaka fanapahana ara-teknika. Fanapahana ara-teknika, olana ara-teknika moa ilay olana fa tsy hoe olana amina inona fa tsy olana amina resaka ekipa fa olana ara-teknika nitranga teny amin'ny kianja no nanapahana anazy zany. Intsindray olana dia nitapahana ara-teknika koa zany ilay zavatra. Ka ny ligina Analamanga ny commission teknika rehefa nandinika an'izay zavatra izay mijery ny feuille de match sy ny zavatra nitranga rehetra teny amin'ny kianja sy ny mahakasika an'ilay olana dia namoaka iny valiny iny. Ka rehefa valiny navoakany amin'ny teknika moa zany rehefa tonga ny nataony fanadihadihana rehetra mahakasika an'iny satria tsy nataonay ambanin-javatra iny zavatra iny satria ohatrany hoe zavatra ngeza be ho ana filohavana anankiroa zany hoe hiakatra ho anatina top 14 zany dia tsy nasiana mihitsy ny tombo sy ala fa dia nalaina ambony nalaina ambany nisy ny fanadihadihana nakan'izay décision farany zay zay moa zany décision ligina Analamanga manana tsy haiko ny eritreriny manana fomba fahitany azy le filovana dia zay angamba no mampatonga anazy hoe nandray fitsarana amin'ny tongilana ny ligina Analamanga fa tato anatin'ny ligina Analamanga moa zany dia fanapahana ara-teknika miaraka amin'ny azo lazona hoe ny donné na ny zavatra azo ampiratana rehetrarehetra tao anatin'ny olana iny nafahan'ireo teknisiany ireo na mahan'izay olana zay. Ny fanamafanazavan'ireo filevana voakasika izay indreo matofokoa dia ny ampiakatra amina ray eo amin'ny fédération izy raha tsy afa-po izy amin'ny fanapahan-kevitra dia tonga any amin'ny tribunal ny raharaha ho anareo hoe mbola hiandry an'izay sa efa fanapahan-kevitra efa tsy miova intsony? Ny fanapahan-kevitra nge efa iny iny efa fanapahan-kevitra tsy dia tena tokony hitako ilay olana hoe araky ny fampiresaka tamin'ny fampiresaka tamin'ny rotonta ny tena koa fampiresaka tamin'ny teknisianina le izy manana zony takatra an'izay fa tsy haiko aloha zay raha hoe ampiakatra anazy any amin'ny tribunal izy hoe misy resaka kolokolo ve tao zoany zany fa za koa tsy manaka anazy raha misy resaka kolokolo nataon'ny nizaniza anatina sehatra ohatran'izany tsy mankasitraka an'izay ihany koa fa fanapahana ara-teknika misy ity profo avokoa ny zavatra nanapahana teknisianina anazy zay no fahafantarako anazy aloha dia zako moa ny resaka tamin'ireo tokony andraikitra sy ola voakasika io zavatra io ka tsy tokony andry an'izay ny ligina Analamanga fa iny efa fanapahana ligina Analamanga manana soan'izay ihany koa nefa izy ampiakatra amin'ny tribunal fa nisy natrina zany ka nisy ny fanaisana kolokolo nataon'izay mpanapaka ny tamin'izay.